fotamatory nosoratany Akora Voasehitra hovelom'ny olo-miajanirena Vantsoa miaraka amin'ny Arliva Lemek Tainanantenaina ary Rija Roland Ramanatsony mandray feo Anjy Arliva ny nanatotosa tsy navelany dralany ala teo mihitsy raha tsy vita ho nylay fety na no fa nahinina ny ala mihitsy vo tafala tao fa ry zala koa zao ve tsy efa amiray maraina no any satria tamin'ny 1:10 teo eo ny ala tany mbola misy eo amin'ny adin'ireo zany vao tonga ny tanàna raha tsy miova ilay fainganam-pandehako teo so ihany ko fa efa mahazaky ty lalany ty sady tsy de misy atahorana ihany ko loha gaga zao raha lisy hoe nody ihany aho so ihany koa aloha fa nitondra lakile iray ary aleo raha nga fanganina ihany ny dina de efa somary reraka ihany aza ny tena ka zave nyreraka ka tsy aotsono sa fatao maheno feona fiara tamy ie tena fiara zany fiara viaiza iny tokoa iny misy jiro mitaratra hafahafa zao tena andalo eto iny ary aleo iafinatsy amin'nitsykiritrala etsitsy aloha tokoa ny larambeloa fiara viaiza amity alina be ty efa adiva ao maraina de izavy to ty izy mandeha alina sady am'izay hiakatra fa tsy hoe ody koa no tsy azoko sa avy namangy fianakaviana de maninona ny sy ny andro mazava ary taonjanona fa misinina nefa aza hitako ka nahatazana ary zareo teo kotsoloza ary sao de maholon-dratsy ary reto de aninona ty ambany vohatra be aty nefa sady raha zao fiara zao de tena irony lafo vidy be irony mihitsy tao tsisy mivaoka kory zareo sa simba lay fiara lasa lay fiara iny fa lasa fa ahoana koa ary zany ary aleo koa iala tato am'izay fa fiara viaiza ary iny de aniza andriamanitro inony zany to feony zazakely mitomany ie zazakely mihitsy zany andraso hoe tena avetsy am'ilay toerana ny janon'ilay fiara teo tetsy mihitsy zany feo zany ry lanitro tena zazakely ty fa ahoana ary zao de sanatria ve nanary an'ity zazy ty fotsiny nataondro zareo teo hafahafa ty tango ty sa nangalarina de raha mpangalajaza nefa maninona ny narina indray fa ahoana koa ary zao fa ato dady ie ay tonga lahy fa ngaha moa tsy hoe ny raha vata am'ray indray lisany androany ka zay nge tsy nanatra tsony androany nakanty taratasy fetsony ty fotsiny zay sady efa amin'ny herinandro kosa very dady amin'ny fanadinana de mbola hianatra ihany ay ve le roa za ve nahalaly ie ka nofonosoko ny sakafony lafa mazotomana ary misaotra betsaka ary dada ary ndeha hoaiza ho ianao zany to mitondra ariny sa etsena andeha anatitra ny varindreniny lahy ioko tsy nody izy fa any olo izy no ihinana sady analambako ay tokoa mo ary aleo etiko any ariny de any koa zany inany sady efa tsy miverikariva ihany zay ndrasy tonga de ampidirika ao anatin'iny ariny iny ty sakafo ny finosiny daty ary ay ity ary ray zany sady za koa mbola misy dia leako kely zay andeha aka ilay entana napetraka rafary eny avara-tanàna ay raikitra zany dada sady misy resaka ataoko an'eny zay koa nge zay aloha fa mazotoa ary dady lasa eny lety zanako iaina
dia tena ohatra nyreny hoe zanaka mivady reny erety izy. 20 taona lasa tokoa izay. Njanona ho mistera tanteraka ireny tantara ireny ankehitriny. Na ny teto an-tanàna aza moa tsisy nahalala fa no heveriny zareo fa tena hoe zanaka ralisy ny meny anay tokoa iaina. Izy koa moa sady eny sy mahay ny tia vavaka. Izy angamba ilay anjara nomen'Andriamanitra ho anay mivady noho izay tsy mba niteraka mihitsy. Milamina ny tokantrano, izay telo mianaka koa mifankaty raha teo. Andriamanitra no isaorana fa izy no natao izao anay e. Ary aleo koa anainga amin'izay fa lozako mandrevirevo fotsiny eto. Ko na iaina teo aza ve izay tsy efa tonga any. Ny androko ty mila na sahady. Ondry, ary inona koa ty mampiazakazaka be any lavy an'ity a? Afaka tena afaka ary dada. Afaka ahoana ity fa tsy azo koa. Afaka tamin'ina ary makaina tsara aloha vao miteny e. Ka tena faly loatra dia tsy androko tsony izay lazana azy aminareo nge. Eny ka lazao amin'izay ara fa efa tena tsindriny taona koa ny olona iaino ny lako. Afaka baka ary dada, sady mention bien mihitsy. Marina hoe ity. Eno afaka ela. Afaka ny zanakareo e. Misaotra n'Andriamanitra lesy marina. Arabaina reto zanako nody ventiny ihany zany ny rano natsakaina. Misaotra letsy. Misaotra avy mihitsy aloha fihiniko izany zanako izany fa miendrim-pidirana no nataony lahy. Dadako, nareo nge ny tena isaorana nanohana nahatrany. Raha tsy teo koa nge nareo mety ho zava-poana ihany zao e. Misaotra ry dada. Eny Andriamanitra lesy ny deo mena voninahitra fa raha tsy izy no nitantana tsy toy izao sika rehetra. Sa ahoana riana kely a? Marina zany ry dada, tena faly be aho ary ga mbola tsy tonga avy niantsena fo mamy e. Ohatrany efa hitako eto tsatsy ny ampaliana eny andre fa afaka ihany. Saro-posaina ny any lahy, iny tokoa izy. Ny azakazaka avy hatrany iaina. Tena tsy naray lamba marina ilay kely ity nahita an'ireny. Andray avy hatrany dia ny atsampy hoy very hatramin'ny entana netiny teo an-tanany re. Efa ty marina. Marina eto raha izy fiara fitaterana an-dalintsony. Nanenenako ihany tsy nitondra fiara ka. Efa ho adiny draisa ny tsanonako teto. So dia mpatsiary marina reto e. Ohatrany tsy misy fiara fitaterana mandalo mihitsy. Amin'ny Antananarivo izao. Sa ve antsony papa dia asaina alainy aty e. Andaso rangaha no atao Kay, fa ianao ve rangaha ty tsy mijery mandona fotsiny. Tena azafady madama kely. Varena be koa. Azafady lalana malalaka be io. Oe, ino nisy bus andrasakanana. Andray ary tao tsy nijanona akory. Izany efa mba efa faly ery. Ay ve miandry fiara eto ianao ty Ka inona indray moa no ataoko eto raha tsy hiandry fiara e. Aleo rangaha tsony papa ka. Draso.
Mahasiaka izany raha tovovavy. Izy kosa aloha tsy ratsy. Ao amin'ilay neritreretiko mihitsy. Lety tsy mandray telefonina mihitsy koa rangaro papa. Fa inako ary no antony an'ity lehilahy ty ahy. Tsy hay intsony zao tonona mpanendaka na inona. Kotsoloza raha zany. Sady etiko mangina be. Oay, ty fijeriny. Eto angery tovovavy ka tena sarotra andraisana bus e. Indrindra rehefa riva ohatran'izao. Zany ve? Fa ahoana? Ka efa fianavaina mihitsy ireny vao miaingako. Zany hoe raha misy miala zany vao afaka mandray eto izy. Tsy zany ihany koa nefa fa mety afaka horaray ihany indray zao vao mety isy andalo. Zany ve tompoko? Ka tsy ho taraiky eto ve aho zany? Fangara am'se aty tsisy taksi akaikaiky azafady. Takizay ihany tondra fiara. Tsy de misy taksi aty. Fa ahoana ary ohatra iza marina moa azafady? Mioty no anarako. Mioty. Ina saika antaninao? Fetra aloha no anarako e. Faly mahafantatra mioty. Za koa. Fa aizy mioty mody. Mbola lavitra be nga? Eny Ambomirary. Ambomirary? Ay, de ina nataonao aty Ambomalaza? Inako ary ny rarainy ty an'izay toerana aleako izay toerana misy any. Ka nasain'ny papako nanatitra taratasy taty re de izao taraiky aty izao Ay ve. Ka malahelo anefa milaza aminao fa ho sarotra ihany ny ahitanao fiara eto. Zany verifetra. De inona zany tokony ataoko ka? Eo moa mba ampio ary fetra. Very aty marina e. Io fa moto mipitapita. Mahafatifaty zany da zanak'olona. Zao ary andramotsinay ihany areo le papanareo teo de sao de mba mandray ihany izy mantsy. Eny tokoa. Andraso hoe tena tsy mandray mihitsy rifetra. Raha ny tokony izy arange de tokony antsoa mihitsy izy amin'izao za mbola tsy tonga an'izao e. Mety sahirana angamba izy zaiko. Inona re zany no atao e? Mety lasa namonjy fivoriana indray zao eny. Hoana re zany e. Eo mba ampio ary rifetra. Eo fa omeko vola ianao. Tena tazomy mafy ny tanako. To mampalahelo andray ty sipitika. Zao ary hoe ahoana lesy? Andraso vetivety eto ary aloha fa andeaka moto any an-trano aloha. Fangainao manana moto? Manana. Andraso alaiky vetivety sady ny trano koa nge tsy de lavitra ny anay. Eny ary aza elany ianao matahotra rereto Tsy elaka. Zay fa lasa aloha. Engane ka ora sia zay indramana an'le moto. De ahoana moa zany ny esansa? Aleo rangalo hoany de ho hitsy indray manaraka. Eo amin'ny vavahady maintimainty aloha io ajanona fetra. Ay, eto? Ato zay no mipetraka. Tonga soa zany mitiko. Tena misaotra betsaka rery fetra. Tsy maninona ka. Raha tsy teo angamba ianao asa nahazo atany. Tena misaotra. Ay, ndriko tsy sosorana k'izy zany ahoana kosa moa kino amelako andry rery sipakely manjakely ohatran'izao any anaty ala any. Elako mandrosoatra anary mandrosoa? Mety tsy ajanona tsony aky sady efa alina be zao. Aleo re manaraka eny ary ko. Oe, Andraso.
tiariny karamanao e. Eny, ampy iny e. Ay, ndry koa zany. Fanampiana ihany angeny nataoko e. Okare zao fa tsy maninona. Raiso ray fa tsy maninona. Fetra koa. Raiso. Eny ary. Ndry koa moa manery be de ao fa ho raisiko ihany. De mbola mamerina ny fisaorana le sy fetra. Misaotra indrindra. Tsy fisaorana re zany kia. Ok, aleo ary andeha amin'izay e. Sady mbola lavidavitra ihany mantsy ny lalany iverenana iny. Ihany tokoa. Ndao ary. De mandra-piona indray. Velo maky mioty e. Manaraka indray a. Velo. Sotra zany drabandy. Tozatrika foana iresaka aminy. Afara samy lehilahy izy na de vo iny ary ny eonanay. Tezako. Bonjour papa. Bonjour zanako. Tsy nandina rery tato indray. Papa ve moa agaga e. Raha tsy mivory de mandeha tourné. Mijaly mihitsy ny olona lahany trano rerato foana. Ndreko. Ka zay ty le asa. Sa tsy te nakanina tsony? E papa kosa efa ho lava e. Tsy fety tsy andavanandro fa de lasa foana. Azafady ty série kely koa. Ao fa andamina fandaram-potoana koa de 8 eo zay e. Ne papa zany foana. De naninona koa zao tsy niraisina ny anjoko maly alina. Ka nataoko silension findaiko satria nivory ahy e. Indrindray ve natoro an'izany e, ha? De raha maty tany ny olona ka. Raha mba fantatro papa matsy ny zavaniseho tany a. Tsy azoko, fa nisy inona? Sa tsy hita le olona? Hita ka. Fa saiko taraiky tany aho. Taraiky tany ahoana kia? Sady angamo ndre tsy nitondra fiara ka. Sa ampanina tany? Tsy mitondra fiara fa nandeha bus de rehefa miverina amin'izay aho de tsy nahita fiara tsony. Zany ve aky? De inona natondry? Papa amin'io atsoina mba hoe tsena nefa de tsy mandray telefona mihitsy. Tena azafady aky zanako a. Tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe zany nahazo andre tany. Fa naninona koa nefa indrindra tsy mitondra fiara e. Ka mba te handeha bus indray ako. Ry papa tsy mba namana mihitsy. Zany mba niantso akory. Efa hoe mifona ho aza. Miodiko zany a. De nanahoana ny toyiny? So ihany fa nisy samaritana tsara fanahy. Samaritana tsara fanahy ahoana koa? Ie. Nisy anjely nandalo de nentiny aho de nateriny taty. Sady anjely bogosy kely zany ry papa. Anjely iza. De nandalo de naterina ahoana ary mioty a. Tsy azoko mihitsy anie zany e. Papa ko. Nisy olona tsara fanana natitra tamin'ny motora taty e. Raha tsy zany ngamba de very faty tany. Zany ve zanako. Tena misaotra anazy zany a. De aza manao ohatran'ireny intsony amin'ny manaraka e. Mitondra foana fiara rehefa mivoaka. Azo mioty zany. Eny papa. Saingy tsy nanenenako ny tsy nitondra fiara ho maly ry papa. Fa tsy nanenenanao ahoana ka. Ka tsy nahita ny fetra raha nitondra fiara teoko. Fetra? Fetra izy zany ry mioty? Le tovolahy navitra ry papa. Le anjely nanaitra ny foko. Le kalana tsy tiako no everiko famba iza. Andray kosa ry papa e. De misaotra ny fetra zany e. Ty izy koa moa tsy eo mba hisaorana. Eto any misaorana rehefa mionanina reo mioty a. Eny papa. Raha iona olona sindra nandalo teo amin'ny fiainako iny. Aiza tsony no ahitako azy. Ary aleo koa hijanona any amin'izay zany resaka fetrafetra zany e. De ahoana ny programa andry androany? Ndeha ho any ampianarana mihitsy aho io. Ary papa? Za ngamba ty akaina kely atao trano aotra aloha androany a. Tena reraka be mihitsy a. Ay. Lasa ary aloha zany ko. Ny fiaran'ny papa no entiko a?
Eny aky zanako a. De mba tenenikelo angekira zay a. Mba sy avanaovany rano mafana ao androko a. Ok papa. Sady miasa ihany tsika mianaka no miresaka. Hoe ahoana zany ry dada? Eto a vao lasa saina mandinika ilay resaka fanohizana amin'ny fianarana lahy nataontsika telo mianaka indray alina e. Fa ahoana ry dada? Inona mampiasa saina anao? Zano fa gaga ihany aho hoe maninona no any mahajanga mihitsy ialana noho fianarana fa tsy eto an-drenivohitra. Tsy aho ary veletso ny maro sy tsara isafidianana. Ay ve, ka any mahajanga nge ry dada misy an'ilay fianarana tiako sady ny fisiko hatriny ely e. Sady le any koa fanjakana raha teo. Ay ve anaka. Eny zay hitany se fa mety atao e. Ny anjarany mivady de manohana sy manao zay hatafitany se ihany ka. Misaotra indrindra ry dada. Tena sambatra tokoa manana anareo mivady. Aza matahotra nareo fa tsy maintsy ataoko izay hatafita ro reharehan'ny dada sy mama. Tokony fahendreny laza hay ka. Indrindra ny atany lavitra andrena tsisy dada sy mama nara-maso tsony a. Afaka mandrivony vato nareo fa raha iaina indray tsy ovy izany mihitsy na aty na any e. Matokinareo a. Eny ariko. So mantsy hoe lavikavana dia anao zay daniny kibo koa. Tandremo a. Iaina ngety ry dada e. Nareo indray ve moa natoro an'izany? Eny ka ny zanaka tiana ihany ho ano anarinako. Fa hony tokoa hoe ahoana indray ry dada? De ahoana tokoa moa ho any trano itoerany lahany ka? Sa any vao mitady? Iny tokoa ny adimiko. Ka hifaly zanak'Rahateo mihitsy avaran-tanàna nge ny namako any ry dada e. Hianatra any koa izy. Marina hoe le ty? Eno a. Sady amin'izay koa mitovy ny fianarana ataonay. Tsara kosa zany ko. Mba misy namana zany lahany. Fa ngahy izay ihany e. Fa mbola misy inona koa ty a? Ditany dada, manana trano any ngery zareo ry dada e. De iny ny toerana ihany mandrapavita amin'ny fianarana. Koko, inona moa zany fa tsy efa milamina no avy. De ahoana hono ny fifanarahana, ny vola aloha sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny tenin'ny faly aloha de hoe sakafo ihany ny etoako e. Zany hoe tsy mandofatra antsony. Tena mila manatony eny mihitsika hisaotra ny zareo raha izany ry aina. Marina e, maro loatra zany soa ataondry zareo atsika zany ka. Ka zany mihitsy angery dada e. Ohatra ny tsinjika tsado ny fahombiasako marina mafy. Ty nde lesiraisy ny angady de alefaso ny asa fa so tratra tandro ety ihany raha alisy anaty bary ary ve zay tsy efa ho avy e. Endry dada. Efa ato papa e. Ay tongondry. Ndrava aloha zay androany. Fa nga papa tsy niasa? Mba tonga aloha atao trano? Aiza kosa ny te handeha foana ary mioty a. Mba reraka koa ange ahy e. Nandalo kely tany ampiasana fotsiny aho de niverina. Papa koa nge tokony efa tsy handeha matetika tsony e. Ty vavy fa tsy te hiadana tsony nga ho ny zanako vavy no atsanony ty asa indray. Papa nge fa manana ny orinasa tsika io e. Manina raha io kolokoloina de ampy. Tsy ampy olo mioty a. Sady le aferafera kely ny ivelany eny nge ny tena volaingana sy mora zona betsaka e. Zarindry izany. Na izany aza koa. Ny aina koa ngery papa mila tsitsiny e. Io tsy mahay mionio ihany no mahavoanareo mpanan-kareny tony. Ny vola maharangarika ala kely ty a. Fa hony koa ary mioty. Hoe ahoana zay ry papa? Nanahoana ihany le resaka sy tazongo ataondry.
Mbola tsy mivoaka aloha ilay calendrier fa raha nambaran'ilay tompona andraikitra ao aminay dia mety hoe amin'ny faran'ity volan'ity hono no avoaka ny zareo ao. Ay, dia tsy namelandry mihitsy moa zany raha tsy satrandry ny tanjona. Ianotry papa, efa mpafaniriko hatr'izay kosa ngely hoe ho lasa dokotera. Eno ay, dia zao papa miady rery. Ritovy mba nantenaina indrindra amin'ny asa ary moa ty lasa manao polisy. Sao indray indray lasa mpitsabo. Ka zay kosa ngely papa mba tiana hiatao e. Sa tsy tiany papa indray ny zanany tafita? Le hoe tafita ve moa tsy ho tiako fa no avy nyty orinasa antsika ty mba hanao ahoana e. Iza no tantana azy rahatr'izay? Hanakaramana olonako. Sady ngiarasolo koa eo manome toky. Anga moa tsy hoe tanakavanan'ny papa indray izy iny ka? Moramora aminao ery ty izy a. Saingy efa moa ilay lalana ny safidianareo ka akory atao e. Aleko mangina fa raha mioty tsy ho resy toky eto mihitsy. Si, papa koa zany. Sady angako moa zay raha samy manana ny asanay avy dia hoe anadino an'ny papa e. Eny e. Fahafa ihany koa nge anaka le hoe ny zanany ihany no andimby andray ny rahatr'izay ka antitra izy e. Faharovina tokoa mitovy ny veriny e. Tsy tokony efa vita amin'ity ve moa ny 5 taona ny anarany tany? Fa aiza ary papa zany. Papa ihany aza ngeny ny teny tamiko fa hoe amin'ny volana ambony io izy no dia tia tany razany e. Ay, tokoa moa. Sa koa tena efa be koa ngerikala le reny ny tenako hoe fa antsako. Papa tiako. Papa ary mbola azo lasaina hoe tanorako. Saingy mora manadino. Tanora zokiny zany. Reto ny entana rehetra. Aleo eny amin'ny pododobola rangaha rehefa ilay hodino no mitondra ilay nofokena. Tovy ihany mantsy ny vidiny kojalohany. Mahakamo koa rangaha ty ambotay azy tika. Aizako hatramin'ny olona avy ty fanesika tsisy andehanana. Anarany mba hoe mandeha tongotra ty. Aleo mandeha repita fa eny mba vitsivitsy olona sady tsy dia be mpivarotra. Ty fivarotana amoron-dalana ty mihitsy koa anginy tena hitako mahabe ambotay azy aty. Azafady angera amse e? Azafady? Za ve zany antsonao zany madama? Aia, tinky azafady mba omeo anio raha matoto zany mpampangataka eo e. Ianao mantsy epiteny ihany. Azafady indrindra. Tsy maninona fa eto aty ary. Sady izy koa tsy afaka manantona fa malenika. Ohatry ny efa henoko izany ny feo an'ity tovolahy. Taiza ary. Ifetra. Tena izy mihitsy ty. Enina koa ary no andinidiny ihany ty madamy ty a. Tsy azoko mihitsy. Fa ahoana madama? Aiza le vola omena an'le mpangataka fa hihetsika ihany ty ambotay azy ty. Sady za io koa ne maika. Ohatra ny lozanao mandinika fotsiny ty. Oay, azafady. Niveriko fa hoe fetra ianao. Ty ary, azafady indrindra. Ifetra? Anarako mihitsy ange zany fetra zany e. Mety anarana mitovy kosa angamba ka. Azafady. Fa izy ary ty madamy ty. Say mioty. Izy koa moa manao an'ity solomaso mainty be tiako. Tsy maninona ary mioty a. Mba anarana sendra nitovy fotsiny ngambo zany. Oay. Fa ahoana koa ny nahalalanao ny anarako? Ka tahaka ny nahalalanao ny anarako ihany keo ko. Tena ianao marina ve io ry fetra? Raso. Aleo mihitsy esoriko ty solomaso ty. Eny kiry mioty a. Ka ahoana?
sao dia terina indray. Fetra mariny ty. Eo miakaraza aloha ty anaty fiara e. Sady ny fitohanana koa ty nihetsika. Ka sao dia manahirana ihany koa. Tomobilina tsara tarehy be ty ny ianao. Ao rery fetra. Ianao koa. Zay zao tena ninona. Ka sika nge tsy ray lalana e. Ndre ho aty za ndray tomobilina ary. Ndao fahatelo koa relahy e. Zany e. Iodina aty amin'ny station aty vetivetsika. Ka sao dia manahirana ihany zany raha miodika. Mbo marina e. Elako. Za hoe sao dia hita amin'ny vadinao ve? Kosa tsy zany mihitsy. Fa le hoe za eto aloha no mipetraka no somary manahirana ihany sady jereo ny olona mijerijery be aty e. Ina koa aza no irara ilan'izany e. Ny olona ve tsy hijery? Ao ary fa abekariko ny fitaratra e. Sady vitry fumety. Zay. Tena mihoatra be marina. Ay mpanan-karena be ty sipo ty. Tena menatra be. Variana be nge fetra zany e. Eo fetra. Oe, azafady fa variana kely e. Fa inona ny mahavarinanao any? Ary maninona koa ila miafiafy be ohatran'izao e. Sa mangatsika? Tsy maninona ka. Mio tokoa. Lasa saina fotsiny ato ka ay moa mbola misy zavatra diniko. Eto aho vao matadidy an'le izy. Ay ve. Dia verina zany? Aleo andray fa tsy maninona ka. Sady zavatra tsy dia misy dikany koa nge zany e. Zany ndray ve moa ny verenantsika eo. Mioty aleo alohan'ny mivarika anio eo. Fa ahoana samy mbola etsiny lahy? Sady efa namany tonga ihany koa nge ahy e. Misaotra tamin'ny fanaterana kia. Fa ngatsy tary amin'le hoe nahitako anao voalohany iny ianareo no mipetraka? Any fa za nge mbola etseny eto e. Afaka miverina amin'izay mioty. Efa tadidiko ny lalana mody. Elako. Ndanary lahy raha etsena fa andrasako e. Dia ateriko vetivety. Aiza kosa e. Tsy hamenatra be ve zany ry mioty. Marina e. Sady za koa tsy manam-bola tsony ty. Tsy maninona ka. Le tsenana ve? Andrasary. Ka. Ty. Oka. Le andoavako ny karaha manao nanatitra zany ko. Ty fety ty kosa e. Tsy misy an'izany. Ary vidilo entana fa atoandro ihany ny andro ka. Tsy hay zao zany raha mbola sakafo andrahoina avy aty. Eny tokoa. Andraso vetivety ary. Tena misaotra betsaka ary mioty. Tena tsy namelanao mihitsy raha tsy naterina taty. Tena makasitraka. Amin'izay dia samy vitako. Karamako sisa dia hiverina. Ohatrinona moa? Andraso. Ty ary
Oe, telonjato izy ty. Eny e, ino raisimo e. Inona koa vita nyty ry Fetra? 700 ve mba nomenao aho? Vazivazy ray an-dalana fa tena misaotra kely mioty. Fa raha samy vehivavy mihitsy ndray ty. Marina. Fa ahoana ry Fetra? Ratsy be ve? Kosy zao ve de ratsy? Fa ahoana? De le tsy mihafahafa mihitsy ka. Tsy arakarak'le hoe mampanakarena fa tena tsotra. Tena reveko ka. Ka tsy hitako izany izay mahasamihafa antsika ko. Tena tsy mitovy kosa aloha e. Zay mahantra. Fetra? Ahoana ki? Tsy tiako izany teny laza zany. Le hoe mahantra ve? Ie. Ka marina kosa nge zany ki e. Eo zany ala fa lasa ka. Veloma? Mioty a. Tena azafady ake. Azafady hoa. Tena tsy naposiko hoe atezitra indray le teniko teo. Mioty azafady a. Ka aza verina amiko tsony ary izany teny izany fa tsy tiako mihitsy a. Ieno ay e. Ao fa tsy veriko tsony. Miala tsy indrindra. Ary ao raiso ny tanako fa ompinamana betsika sindry manomboka androany. Zangery Fetra olona mora toana kely. Ay ve? Mora mandray am-pobe. Indrindra taoriana na lasany mama. Hoay. Tena nivadika maroka tampoka teo le endrika navadivaty. Tsy napoziko atoana azy le teniko. De mbola mamerina ny fialantsiny ihany akery mioty a. So ihany nisy an'iny mba hitandremana. Tena azafady a. Ao fa farany iny re. Fetra koa. Tsy maninona ka. Zary ny diso tonga de nisafoakako. Azafady lesy a. Eny ake. Ka ahoana? Androso atrano zany? Aleo zokony aoriana angamba ka. Aiza kosa? Manaraka izay mandroso. Sady lahy koa ary ty vo ahandroko. Eny ary. De mbola mamerina ny fisaorana. De aza manadiny fotsiny. Mbola taiza indri e? Mbola misy zavatra nijereko kely izay. Fa ahoana lesy? Papa no mitady andry teo. Zao izy lasa. Zany ve? Fa inona hono ny tadiavany ahy? Ka ny fiara ny lasandrika. Zao ny fiarako indray ny lasany. Nefa za io mbola mandeha. Sy alako. De ny papa indray ho entinako. Tsy hitako koa izy olana amin'izany. Ka zay mihitsy. Fa ny fiara andry ty marina moa zany maninona ka? Simba. Efa ho 2 volana zay mbola any amin'ny garage ihany foana. De mbola tsy vita foana ve? Inona koa izay ho vita eo e. Sy papa za tsy mety anome volana amboarana azy. Fa ahoana hono aky? Ka laza efa tsy manaja fiara mihitsy ny olona de mifaizana kely. Mpiandry tsara zany. Zay koa ilahy mbola minome ihany. Atovy ihany misetrasetry. Tsy raha. Azafady. Ary eto aty lakile matara azy. Fandeha hoe izay lahy ty e. Andeha asako. Ary zany lisy zany. Eto aty. Ka maninona moa raha mba andrasany la vetivety a? Vetivety fotsiny? Fa ahoana? Tara ngiary mioty e. Marina e. Efa miroso nefa ny fotoana vanjeko any amin'ny roa sasany. Eo morotovo a. Tokony andalo eny akato mihitsy aho io. Toa hoe efa mivoaka hono ny calendrier de stage-nay e. Aregna andriva tara e. Adalana ny tianimba fiara. Sao mipelipenina mitady zay saragota. Sy elako.
Zay ny lasa. Mandeha tsara loatra eto ny fianarana isaorana ny tompo. Ny fiarahana tokoa mbola masimirindra zany. Milay rangaravaly. Ohatra indray ny piralapiray-tapory mihitsy izay mitsamo mato. Toa milamy mazany daholo izay rehetra atao marina mafy. Dia zako dia lozako mihina vineto. Alora ngandrehatra avy amin'izay faly ary ve zay tsy fiverina avy niantsena. Ohatra misy olona manao ohatry zany. Sa faly ve miverina sady? Dia andondona koa ve nefa raha faly. Mety olo-kafa mihitsy kosa angambo zany. Ndraso hoe ravaka. Za ihany letsy Ay, mandrosoa ary. Ie. Azafady fa maloto ny saribon koa ny tanako kia. Ay, izy lahy koa zany. Tsy maninona ka sotra betsaka. Tsisy saorana re. Reny ary mifandrina dia mipetrapetra ay. Misotro. Dia ahoana kia? Ohatra ny tonga tampotampoka be. Tsy zany letsy rena fa saika mba hindrana ny polikopy zaraina tamin'ny maraina teo iny za. Ay ve. Mba ataoko fotokopy vetivety fa za tsy nahandro. Ay ve, za fotsiny izy. Tsy maninona kia. Ndraso aloha nasa tanana vetivety ary. Azafady letsy ary fa aloha lasa izy atao elarery ny ato Lasa ny atseny le rito e. Ty ary kia. Azafady fa ohatrany somary mbola mandomando ny tanako. Ela ty koa dia misahirana. Olo tiako ve dia tsy sahiranako e. Zay indray lasa le vazivazy mahita tenenina foana zany raha olona. Atray kosa e. Zavatra matotra be nge zany dia raisinareo vazivazy fotsiny ve. Mba matotra ho ary mandehana tengeny ny volany fa levona fotsiny hafa. Zereo le Oay, entiko vetivety ary. dia iloso manadala olona eo ihany. Zay fa ilosaka aloha ela fa za koa mbola maimaika. Ay andendry. Sady kosa ve. Mba mijanona mo e. Mahatsiraviny zany raha olona. Lasaka veloa miaina dia masotoa. Eny ariko. Tato koa tsisy masaka ny afo koa ary moty voarehatra e. Misaotra nitsidika na dia nakaniny fotsiny azy e. Eny letsy dia manaraka mijanona ela fa areto aloloha ny afo amin'izay fotoan'izay. Ok chéria, veloma. Aleo ary eto eto koa mba mangatsiatsika sy mahafinaritra mba mangingina tsy dia be mpandalo zany. Eny ary izay mety amin'ny tenge dia akafiziko daholo. Izako tonga dia velarary ty lambo ty za kosa akandre tsakitsaky ao anaty fiara. Ndry koa ty dia misahirana. Ao ary aleo somary adonako amin'ity vody azo ty dia amin'izay ndray mba misy ankinana tsara. Zay Mba raisiko ela nge teripetra fa feno be ny tanako azafady Ty okey. Atao inona daholo reto romuty Okey. Hoaninako. Atao inona indray azy. Dia mba ho lany kosa ve reto aminao? Sady betsaka izy reto ny maro karazana. Ny zava-pisotro moa tsy lazainy antsony. Tena mitobaka be. Entina mody re izay tsy lany ohatra hoe hoentina ho an'ireo zandrinao. Sa tsy mety tsy haiko. Mety ka saingy tsy mety. Fetra fa manino ny lany miseto. Ano dia manina koa no hoe tsy mety indray. Fetra
Fetra ho fa naninona tampoka teo re lahy tomaloka tampoka teo ny endrika lahy mifanisiana ry Fetra. Tsisy nenenina kia nitamberina tany amin'ny lasa fotsiny zaiko dia izay ny navariana kely teo. Mandaingela fa tsy izany akory. Izay mihitsy ka. Nalahelo lahy tamin'ilay teniko teo hoe afaka hoentina ho an'ireo zandry ny lasa tsy lantsika. Sanatria amiko nefa lesony hoe anambany ka nary izay sisa tsy lany ho an'ny zareo mba fomba fiteny fotsiny iny. Azafady le tsy Fetra raha hoe izay nampalahelo an'lahy teo any azafady. Tsy dia tena hoe izay loatra kery mioto fa mba alahelo sendra nandalo fotsiny iny ka ina ary izany le alahelo sendra nandalo ka afaka zaraina ve dia amin'izay koa mba samy miara-malahelo eto tsika. ndre koa zany le hoe zandronareo teo akia. Fa manina ny zandronareo sa marary? Tsy zany ka fa le zandry mihitsy ny tsy misy. Ny tena marina ki ka mboty ange za Fetra? Ena kery mioty irery Ay fa re tena azafady lesy fa tsy fantatra any tsy maninona ki zany enina koa moa ny antony anaovandre azafady amin'izany fa hono tokoa ry Fetra. Ahoana ki afaka mba tantaraina amiko marina ve ny tantarany lafa mbola tsy fantatro. Malina kiny fiainako eny fa na dia za tompony aza tsy tia. Ndray kosa fa maninona ka tsisy fotona kery mioty tsy dy izay mahatsara azy fa voataram-piandohana dia fa nangidina faitra niletika kely maso androm-piainako eny tsy mipotra mihitsy moa raha ny tena marina saingy izay mety ho fiafarany no tsy fantatro. Ela be loatra koa ny filazan'ny azy ka sahirana be ny saiko manakatra fa raha mba tantaraina tsara nefa zao ary roapolo taona lasa izay ndray alina tamin'io misy nandondona tampoka no sady mafy ny varavaran'ny Endravelo. Iza le ny Endravelo? Le raha matony taizafa iny novainy ny varavarana ka gaga izy nahita n'ity lehilahy anankiray miosondra be sy reraka miaraka amin'ny zazakely anatrotrony. Tsy hay hoe avaiza. Lehilahy iza ity? Dia zazakely ahoana koa? Tsy fantatra fa dova iny izy ireo raha nipikapikany tamin'izany izany hoe tsy olona avy ao an-tanàny. Gaga ny Endravelo tamin'izay hoe olona avaiza koa ary reto. Dia tsy andany ilay ratra nahazo an'ilay lehilahy sy ilay zazakely teny aminy izay tsy nitsahatra ny tomany mihitsy. Ny andro alina nitahotra amin'izany tsy lazaina tsony. Izay mihitsy raiky tahotra tanteraka izy indrindra moa rehefa natolotra ilay lehilahy azy ilay zaza feno-drà. Fa nga koa naratra ilay zaza? Tsy naratra izy fa ny akanjo ny niosondra vokatra ilay ratra nahazo amin'ilay lehilahy. Zany ve lesy? Enjana koa zany. Dia inona moa izany no hidiran'lahy amin'izany tantara izany ka? Voavoarahin'ny Endravelo ilay zaza dia nitoletsika ilay lehilahy dia maty. Maty? Ie. Andray kosa. Tsy tana intsony ny ainy vokatra ilay ratra nahazo azy angamby.
nateny ny Andravelo. Le zaza koa tamin'io tsy nitsahatra mitomany mihitsy. Dia natahoana lesy? Avy hatrany izy dia miady vonjy. Ny tranondratsy lehibe ny fokotany koa tsy dia lavitra ny zareo, dia vetivety dia tonga ny mpiray vodirindrina. Akory nefa naterany reto nahita ny tovolahy midaraboka tamin'ny tany Mosinda sy ilay zaza mitomany mafy tena tanan'ny Andravelo. Dia mitantarain'ny Andravelo tamin'ny zareo teo ny zava-niseho rehetra. Teo an-tanàna koa moa tsisy mpitsabo na zandary mba hoe nanao fanadihadiana nahafantarana ny marina momba ny raharaha. Dia ahoana? Dia nandrasana ao maraina ny andro ahitana an'izay tokony atao e. Ny maraina dia novoriana ny olona rehetra tao an-tanàna hoe sao dia nisy nandray zavatra hafahafa nitranga tamin'ny alina saingy tsy nisy. Ny anhevitra hitan'ireo mponina dia ny nandevina n'ilay lehilahy izay tsy fatapototra hoe aveza na aveza. Fa dia tsy nisy taratasy mety hoe nahafantarana azy mihitsy. Tena tsy nisy e. Sary lava ray izay zao no hita tany am-paozin'ny tany. Dia sariniza lesy? Olona telo no hita tamin'ilay sary. Izy dia rangahy anankiroa hafa. Tsy hay hoe izy ireo. Dia tena tsy nandrenesam-baovao mihitsy izany io tranga io. Tena nijanona ao mistera tanteraka e. Na dia efa nanao an'izay ho hafana izy amin'ny fokon'olona. Anga, nanahoana ilay zaza? Dia izay ny Andravelo ilay zaza. Izy koa moa mipetra-drery ka zara miasa mba hoe izy namana. Ny fiarahamonina koa tsy nanisy olana raha teo. Ny fantiazoko aho dia inona izany no hidiran'lahy amin'izany tantara izany ka? Mioty a. Za ngeky io zaza io e. Ahoana tsara? Eno Andray. za le zaza tsy fantatra hoe avy taiza, tsy fanta-pototra, tsy fanta-piaviana, ary tsy hay hoe zanak'iza. Feno mistera tanteraka ny fiainako aty. Oka aloha izay ny fitantaran'ny lahy ka felifely be izany mantsy ny folahy. Tsy maninona ka. Meo afotsiny ny ora mangatsika eo akaikindreo. Ty are. Misaotra kea. Dia nitaona tamin'izay tsy tian'ny olona teto an-tanàna mihitsy aho. Tsy dia haiko loatra izay antony. Ny Andravelo izay any mba solon-tenandreniko sisa no mba tisina angoraka. Andray. Fa tena nenina loatra izy. Tsy haiko kea. Na mety hoe le za tsy fata-piaviana hoe avy taiza angamba. Dia mety ho izay tokoa ve? Nalahelo any Andravelo ka ny anhevitra hitany dia ny fialanay teo. Fa taiza nareo tamin'izany? Tany firenana ambanivohitra Tsirabe. Dia izay izany nahatonga nareo nifindra taty? Mbola nijanona herintaona tao Tsirabe. Mbola nijanona herintaona teo Tsirabe tampon-tanàna aloha izay mianaka. Saingy tsy araky ny Andravelo intsony ny fitadiavana ny sakafony sy izay ilainay isan'andro. Ny aneriny dia nanatitra tany amin'ireny akany fitazana zazakamboto ireny. Tsy nanaiky anefa nalahelo an'ity vavy antitra nafohy ny fiainanao ahy sy any sisa mba reniko izay tsy nananako akory. Nalahelo anay ny lehibe an'ilay akany ka nangoraka. Teo ihany izy dia nandroso vahaolana ao anay. Hoe ahoana? Nanana tany lehibe iray tany Ambomalaza io lehibe an'ny akany io ka nalefa ny tany izay sy ny Andravelo anampin'ireo mpiasany. Fa alery izay tamin'izany. Indrindra moa fa ny Andravelo. Dia izay izany nahatonga nareo nipetraka tany Ambomalaza? Saingy rehefa nipetraka 5 taona tao izay dia lasa ny Andravelo. Maty izy. Maty le reny tsy fokondrena teto an-tany.
tena nangidy indrindra teo amin'ny fiainako io andro satria teo mba tena ijery aho fa lasy izy Fetra, onsa loatra ny foko mandeha n'izany tantarany lahy zany. Ve ka zany tena tantarany lahy ty tena tsy nampoisiko. Mahireza ilay Sirifetra, mahireza foana. Misaotra kely mihotya, misaotra betsaka. Dia larery izany sisa mipetraka tao. Saingy le olona mpiasan'le lehibe an'le akany miara-mipetraka taminay no mba mijerijery sy nitaiza tany. Mianatra ihany saingy teo amin'ny kilasy fahasivy dia nijanona. Tsy vitan-dratra tsono ny aho sady efa lehibe koa no tokony efa hiasa hitady vola meloma-tena amin'izay. Dia izay kiny tantarako ry mihotya, to tsy mba nisy an'izany hoe fifalian'izany mihitsy. Raha tsy vitana angamba no entina mitiana anazy. Dia kivela? Kivy tokoa taloha saingy nisindry ankehitriny. Satria nahoana? Nisinda ilay alahelo tato anatiko satria tonga angindry indry izay inoko fa hitondra fifaliana vaovao indray eo amin'ny fiainako. Fetra, ena kely mihody. tena mitopotopoka be izany foko izany. Hoe, inona koa ary tiana atoko? Tena azafady kely mihitsy tilosako. Fetra, fa nanina ny noroanao? Tena azafady kely. Tsy voatoatro tsony le fitiavana miredareda be tato anatika. Inona koa ary ty adalana na atoko? Ay moa izy mioty efa banana mioty. Miala tsy indrindra kea. Mioty io? Aza tezerana tsy ho tatoko mantsy raha iny adalana ataoko teo indray no andava le finamanantsika vonofofona. Sangatezitra. Fa nalairo azafady hoa atovatra ny tsy misy hoe le teo hoe miala tsy indrindra. Sady tsy tezitra no tsy nalahelo ka. Sady tsy tezitra ny tsy nalahelo fa faly loatra. Mioty. Eny lesa. Zako tia lahy. Maninona tsara? Tianako ve mioty? Eno tiako koa lahy. Andriamanito, fa manao ve ahy? Tianako ny mioty. Ndray izany afaliako marina mafy. Fa inona koa ty atao lahy? Fa loatra azy mioty ka aleo mihitsy aloha andria. Ho gaga hatramin'ireto voary manatrika rehetra mihitsy angamba.
Mety lasain'ny zareo fa lasa-dala mihitsy zao ny olon-tiako. Aleoko ianakinany zareo fa tsy maninona ka tsy hitako tsony izay anehoako ny hafaliako ange. Tiako n'ilay olona tiako indrindra. Ao mihitsy aloha averiko rohana kely malalako. Tandre maro sao dia ho tapaka lalan-dratsy fidiny eo Oay, dia ahoana tokoa moa izany ao Tovo? Tovo? Fangafantatra lahy Tovo? Le niantso andre tamin'iny ko sa tsy olo tiandrindray izy? Ay ve olo tiako koa iny ka. Ahoana tsara indray hoe ry mioty? Olo tiandry? Eno ka natahako ve tsy olo tiako? Vetra koa izany. Mioty? Eno zokiko lahy Tovo. Ay ve saika tapaka hatramin'ny lalan-drahako mihitsy marina. Enao ty koa. Ary lahy teo marivo ranomaso. Ohatry ny zazakely. Ka tany amin'ny ain-dehibe mihitsy any ny voatony. Aiza koa. Marina. Ary andao amin'izay tsika ody ry fetraka. Masoandro ary te efa kely sisa dia ho divy. Toa tsy te hiala eto amin'ity toerany ity mihitsy ary miotika. Marina. Dia eto izany tsika matory. Ko manenina. Vazivazy zany fandao azy. Sady sao dia be dio koa ndriko. Ary sotatanako anaty fiara amin'izay zany malalako izany. Lahy tiako. Oui. Ay ve lahy. Mandrosoa letsy mandrosoa. Saotra papa. Raha valoza io dia naleoko mividy kely tatilo. Ay. Ka manahoana ny asao? Mandeha tsara? Eny azo lazaina mandeha ihany na dia somary manahirana kely ny aza ndraindraiko. Manahirana ahoana tia? Fangatsy mihaza-pangalatra fotsiny moa nataon'ny lisany eo ka. Fotsiny ahoana ary papa. Zany ka. Everina fa moramora nga zany. Indrindra amin'izao tany efa miaratsy izao sady efa tsy fantatra tsony koa ange amin'izao mpanao ratsy. Satria toa afeno zalahy amin'ny zavatra tsara ataony le izy. Manahirana tokoa izy ity saingy efa izay moa ny asan'ny safidiana. Dia ny anasosy amongotra ireo tsy maty manoty eto amin'ity tany sy firenena malala ity. Dia efa rarahany tedavana zany ny lako. Saingy efa izay tokoa ka maherezy. Sady eto koa lesy tsisy an'izany asa mora zany Izay mahay manararoatra sy fitsifitsy ihany ny tafita. Ady angely ny fiainany. Tsy maintsy misy ny resy dia tsy maintsy misy ny mandresy. Tsy laviko ny tenin'ny papa. Saingy ny hery kosa tsy mitovy Anka lasa ataon'ireo ambony mpanambola tohatra ekarana fotsiny madinika. Ny mahagaga tokoa ange dia ity Ninona le ty? Le tena lehibe sy atongotrika. Toa tsy mety tratra fa ireo madinika natao tohatra fiakarana no tena lasibatra ao anatin'le izy. Ka dalàna ny azoko. Tsiry papa. Tako ny vola be n'ireo tsy maty manota amin'ny masomby tsara ka mba hanafirinan'ireo fera maloto sy hoe ilazana fa mandray andraikitra tandrify azy izy dia ireo madinika tsy manana tsiny no samborina sy katraina ange. Ka amin'lahy zany dia tsy diso ry zareo. Iza moa mamono sy mandroba, tsy ry zareo. Eny tsy laviko izany. Saingy inoko ry papa fa raha ireo fototra mitapahana sy fongorona tanteraka dia mety tsy isy ary tsy haniry tsony ny azo mifaratsiana. Mbola tanora fanahy loatra lahy. Firifiry moa ireo nanao ny antsio zavatra teo aloha fa dia niala maina. Tahako ny vola letsy ny marina. Io no manjaka ka satra ny tsila sy andazy eo amin'ny fiainana. Saingy raha mbola tovy koa mitovy ry papa dia tsy anaiky ary tsy hamira tamin'ny farany anio Tsy keko felifely ary laviko marindrano mbola mpanjakana ny rasy eto amin'ity tany malalako ity. Zay ange ny lazaiko tamin'ny lahy hoe mbola tanora fanahy loatra lahy. Amony tena sa efa sasatry ny miaina ka ny sakamatory avy no alambolombava.
tsy olana amiko no faty raha mbola ho an'ity tanyrazako ity papa. Sady efa faniriako hatry ny ela koa angeny hoe any aoriana any raha ho faty de mba ho maty mamela ho an'ny gasikarako izay nampahatrana teo ambonin'ny arena marobe ananany. Tsy ratsy ny eritreritry lahy saingy tia tena loatra ka tsy mieritreritra akory izay mety ho vady aman-janaka lahy any aoriana any. Sa koa efa nisafidy ny tsy ana-taranaka mihitsy alahy ty. Tandremo raha izay indray de tena tsy okeko velively mihitsy. Mbola tantara hafa koa zany papa. Sady maro koa angeny mpitandro filaminana no manambady aman-janaka ka amiko tsy tokony sakana velively amin'ny asa masony io mihitsy ny resam-pitiavana tahaka ny asa rehetra ihany. Efa safidy ny lehilahy io ka ataovy zaho mihefatra amin'izay tsy de nakasitraka ny asan'ny savidilina io saingy zay le izy ka akory atao. Za indray nareo fa tsy efa impirina zavaina tamin'ny papa foana ary fa rehefa tonga ny andro hafatesana de maty foana ny olona tsirairay. Fa tsisy an'izany hoe raha tsy manao polisy zao hoe lahy tsy voatifitra toy izao. Ary aloha koa hijanona ny amin'izay zany resaka izany ka ialahy aveo mo resy eto na renaza ny andro. Aiza kory papa fa angamo tsy ody efa amin'ny enariva ange zao Oe, za velo ty. Ialahy ihany ange mampiresaka anahy eto zao tsy sarona ntsony hatramin'ny ora tokony iravana. Mitondra fiara nga ialahy io? Tsy nitondra fa nindra minioty. Ka raha tsy zany koa ve andala ty amin'ny papa ka mode tongotra. Volana sahady zay ny lany aina teto aminay. To hitako eto izy ilay manadala hoe iny sahady mama nefa vao amin'ny 7 maraina. So ihany koa aloha mba teo ratreme ary zareo no mba manana ny tony atao hoe finday tony fitaovana iray mampifandray ny rotota na de mifanalavitra toerana azy toy ireny hoe eo akaikina ireny ery zalahy rehefa miresaka iny zahay na de tsy mifankahita azy. Tao tsy ho vitako rery ty valabe ty raha izao no mitoy tena marina ihany ny tenin-dralisy hoe aleo anakaramana olona fa tsy vitanao io. Tena koa moa entin'ilay adedahana ka zao nanenina. Aiza le tsy laza ery aina anampy an'ity rainy lafa miady rery ro vinandray vao hiara iasa ety an-tanimbary nefa ve ny ahitana angady zany tsony. Tena aleo ranga mody sady tsisy zava-bita koa eto raha zao no mitoka miembona koa ty manao ny ataony. Aleo tonga de ny amin'ny rapola ny ivantana fa mety mbola ao reny zay. Hitandrivy hitako ravaka. Inona letsy? Za koa varina mipanjina andrima sondro moto midorehatra mena be ry ka io mihitsy nge zany. Tsara be le izy ie kely sisa de lentika masoandro letsiko mahay zavatra le pahary ie fa hitandry io masoandro iny letika ka andao atsika an'io fa ny fitiavako andry eto foana saingy le loko ny itovizanay samy miretareta betsay toaina. na ty koa de mahita tenenina marina zaniko leveko fa mba hoe ina ka marina angeo a zany tena tiako kosa ange ty olo tiako ty na de somary manahirana kely anazy andraindray. mahirana hoana koa zao ravaka kosa
marary nge zany. Eny sainge fiko fa tiako moka. Fa ono tokoa ary aina. Ahoana kipiso? Tena vonina ity marina vela. Fa ahoana indray ary zava-fanontaniana fahafy zany. Matoa nge ny teny hoe tena tia dia tena tia zay rafaka e. Mbola tsy matoky aho foana vendry? Matoky aka. Fa no avy nge ny tiako antaniana ny lahy hoe atraisy ty fitiavantsika ty sa hoe dia hoe mitovy amin'ireny tanora rehetra ireny ihany hoe miaraka dia rehefa misaraka dia misaraka. Lasa lavitra be nge zany sendry izany. Marina kosa nge zany. Aleo mba asiana resaka ihany no dia mbola tsy fotoanany aza. Marina mihitsy ankizy zany a. Zao ary manana tanjontsika dia hoe niaraka mandrakizay. Sa tsy tia ve zany? Tiako ka. Fa no mety ho toy ihany anao hoana? Ataontsika tsara be aloha ny fianarany. Satria io no antoka iray hatrehana no afy. Azo ny rafaka? Azoko. Dia fitondran-tena koa atao tsara be. Dia ny tena zava-dehibe dia ity. Hoe inona letsy? Ny fametrahana izany rehetra izany ao am-pelantanany ao ambony kia. Iaina. Eno a. Zao ny tena marina e. Vonina ny anaja sy anohana andrifoana. Misaotra indrindra letsy a. Za koa vonina. Tia ranomasina mitadasika be ty fa volombelona fa ity sy anaja ny ravaky ny aina mateo ty fransy mandritra ny androm-pianako e. Mahita tao zany raha olona. Marina zany oa. Misaotra ki iaina. Fa sao dia tokony ala eto amin'izay ary tsika ry aina. Juro nge fa maizina be. Eny tokoa. Ndao ary sady mety ho gaga koa zay raha faly hoe lasa aiza ihany ary le zalahy iny. Loza manadala olona ty amoron-dranomasina ty fotsiny koa aiza indray moa. Aiza kosa e. Zany. So ihany koa aloha fa efa vita daholo ny anjara rarahako e. Ndao ary dia teriko amin'izay indray aloha e. Ndao ary. Aiza ihany le olona ary mioty a. Za nge makay asa e. Papako. Andro lahady io ka hoe makay asa. Fa sao dia very ny fanam-piasana ihany ary ny toerana azo iasana. Sy nem papako sy efa ho lavy. Tsy andro tsy alina fa dia eo asa azo io foana. Zay ngamby izay. Ndasao tsenaiko any. Ndana mihitsy. Ohatran'ireny hoe miandry olona ny tovolo ireny raha nga miandry an'izany zalahy zany ka. Tonga lahy. Efa ela ihany ny tonga tetiko. Tsy azoko. Efa elako zao ela vao mampanenso ny re. Ka miahoatra be any e. Ay ve tsara be ohatran'izao ny tanànanareo ty? Za indray ela. Ndao mandrosoa. Ela be. Papako. Mandrosoa lesy rifetra. Mandrosoa. Saotra kia. Manahoana tompoko? Salama tsara tovolahy. Salama tsara. Izy ve le andrasana ary mioty sa mbola aiza? Izy ka. Mipetrapetra lesy rifetra. Io ny seza. Saotra kia. Ohatra no hafahafa ty ray ny mioty ty zany. Aleo mody tsy taitra mitsy aloha. Ka inona amin'izay le resaka ary mioty fa tara. Sady ny fotoana kosa ary bidy ka tsy tokony ariana amin'izay olona sendra mandalo rehetra zao. Papa. Tena ho ratsy ty tantara ty ka. Raha izao moa ny fantatry ty rangahy ty hoe mifankaty zasy ny zanany. Sangamba. Izy ry papa ny fetra. Le tovolahy nafitra andray andro iny. Le fantataraiko amin'ny papa tamin'iny e. Ay ve, faly mahafantatra. Za koa faly mahafantatra anao dadany mioty.
Tsy izany ary papa fa mba tia hitany aty amintsika hono io namako io Ai, tia mehody tia koa. Tea hita. Ie, So kosa dia itsikilo e. tia vavanao ry papa. Ka iza mahalalako. So dia misy vola madinika aloha any amindry any e. Vola madinika atao inona ry papa? Motsy tahaka mivaliko sasara no natongavany ity, ha? Papa, fa papa ve adaly e. Tena diso adresy marina. Olotra n'izao ve no rafo zanona? Tena mbola tsy tary alary fetra. Tsy tary rara zao ny verin-dalana. Dia ahoany miody? Za nefa tena tia azy. Sa tsy marina zany tovolahy? Toa ilozanao mandiny tena fotsiny sa diso fanantenana zato izy, ha? Fa inona daholo reto lasainao ry papa e. Mba mahalala menatra ry papa. Vahiny ange io e. Tena miala tsindrindra ry fetra. Ndry koa. Tsy maninona re zany e. Sady mety mba vazivazy keo nge papa miteny an'izany e. Papa ny lavy teza koa. Maharesaka be nge ato zany e. Ay misy vahiny. Aie. Aela mbola tao. Manahoana tompoko? Salama tsara ry... Ay. Fetra. Izy le namako nolazaiko tamin'lahy iny. Dia izy kosa nitovy zokiko ry fetra. Ve ka tonga sy eo ty aminay zany ry fetra. Misaotra indrindra re tompoko. Any ambony any ny tompoka. Ka ino sady vaovao sy avy any? Mba mamangivangy anareo atyko. Sady mba tia hitan'le ho fianakaviako atsoatsy ihany koa. Manompa anay ve la zany? Manompa ahoana kosa ry papa? Aiza ry nareo zany? Ho fianakaviana nga. Tsory zay tia mila horesahana fa mainka ahy. Reto raha londranom-boankazo e. Azafady. Fangatsy arô zay no ndray tetateta amin'ity andraikitra tsy mendrika anao ty ry mioty a. Vava re zao. Ka lahady ange androandro papa e. Ngara zay miasa atao amintsika rehefa lahady. Ary mba moramora koa ianao fa mamenatr'olona ka. Eno a. Papa koa ve agaga e. Miala tsiny rery fetra. Tsy maninona ka. Toa mety amiko sady ary zany ko. Ninona mety amina? Papa o le io ka. Tena mamy be. Lava be zany e. Sady raha izao koa mantsy ny toy mety handry sakafo ariva ala io a. Andray. Ka marina e. Latsaka marina mafy. Mety efa tsy sangisangy kosa zany e. Zao rery papa azy tovo a. Ifetra le olo tiako. Maninona tsara? Zany e. Eny ry izy mianaka. Tiako izy. Ary vonina ny apakatra azo ravaka ny tokantranoko. Ela ve? Tova so dia manino fa kalma aloha ianao ry papa. Inona ary ty? Petra aloha nareo. Mipetra? Akavady anjanako ela ry fetra. Ela mihitsy ve? Eny tompoko. Tiako izy ary izy koa nge ty ahy. Marina ve zany rediredin'le zalaty izany ry mioty a? Eny ry papa. Marina zany. Fa azo nody ve no tiry mioty sapahana? Fa nga lany le lahy eto ambonin'ny tany dia etoraka amin'izao azo boboka hita rehetra izao, ha? Tena efa tafahoatra kosa zany teninao zany raha fatroa. Tena marina e. Nataoko ihany no tsy teny. Ka ninona ela ka? Mipetra tsara ry zandry a. Milamina aloha nareo e. Inona ary ty? Mipetra daholo. Mipetra. Andray kosa ry papa. Mangina aloha ndriry bavy a. Resaka tokony ila mety fa nareo no manaiky baiko ny fo. Ka lasa tsy mieritreritra zay teny avoaka amin'ny vava. Tonga dia laviko avy atrandro tovo a. Mba ohatr'izao ihany kosa viletsy ny zanako dia zao bandy zao ny anteherana. Ary kosa e. Fa nazaka azy. Iza koa no mahalala raha nalainy lahy tamin'ny ody fitizy e. Ndao andery fetra. Ndao. Waiz, mipetra tsara a. Mitony daholo aloha nareo e. Mipetra aloha ry mioty a. Mipetra daholo. Zay. Zao ry papa. Na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mivaja izy fetra. Mazava aminao zay. Mba dinidiny ihany zay tena avoaka ny vava ry mioty so hanenena na marina e. Kalma aloha ndreny malala. Kalma. Tsy ry fetra.
Rehefa tsy ianao lasa vadiko ty aleoko manaraka mamao any am-pasana. Mareny ianao ry mity a. Ty tena zaza miteniteny foana mihitsy. Fino ty ataonao papa. Aiza kosa e. Mioty. Tsy nanino ty. Fa ina reto nataonao ry papa e. Te sanao no namono Tena azafady aky zanako. Azafady. Ary mela tany koa ialahy e. Ialahy ihany no mahatonga an'izao. Kay kosa. Fa nahoana kosa anao ilikilika ohatran'izany ary nga ty a. Mba maratra ane zany e. Tsisy resaka ovity eto raha zao. Zao angambe. Mandehana aloha ianao ry fetra mody a. Ndry kosa ry mioty a. Mandehana aloha any amin'ny chambre andry. Zasy papa ny resaka eto. Eny ary. Zay koa no hitako fa fahendrena. Zay, velo aminareo. Dana mihitsy e. Mitondra fanakorontanana fotsiny aty. Tsy nanino ndre. Mela tany kya. Mioty. Aleo izy aloha andehany e. Mbola feno be ny fony. Tena mioty ty. Aleo aloha tsy raisina. Tena miala tsiny amindry ary mioty a. Fantatro fa tsy anaiky ny fiarahantsika velively raha irafatro. Miantso foana ty. De inona reo no ataoko e? Sa ho teneniko azy ve ny zavatra efa neritreretiko? De hisaraka mioty ve? To mbola tia azy anefa. Inona rery tompono ataoko? Rafatro. Tsy vaniny ianao Rafatro a. Tsy mieritreritra akory izay mety ho avy ny zanakao. Ohatra ny manazavatra hafa zany. Na de vao roa volana izay niarahana de tsapako sambatra be zany a. Eny na izy koa aza. Mioty. Endresy. Saranga tsy mitovy ekiny antsika ary malala. Na hiezaka ny ady ho amin'ny fitiavantsika aza. To tsinjoka eto sahady fa tsy ho lasa lavitra. Mahantra loatra. Fa de vitaninina loatra ary tia aty e. Mety tsisy masoandro hiratra tsony angamba. Tsy haiko. Saingy tsy kivelary fetra. Mila miady la. Ohatra ny misy manosika hitraka zany atao natoko ato. Hoe, ohatra mahay mizavatra mahay zany ane e. Ie. Tena mahay angamba le lokato. Le tia natao ry tovo a. Mampalahelo ny zanako. Aizako efa 2 andro zay izy tsy miala amin'ny chambre eo mihitsy. Sady tsy misakafo ny tomany foana. Ka na za koa aza nge mba gaga ry papa e. Izy koa moa tsy mety mamoa varavarana mba hanontaniana izay fomba hanampiana azy. Tena le fetrafetra ny doziny mihitsy no aton'izao a. Tena mety mpanao ody mihitsy angamba le tiany a. Tena latsapaka aminy zanako vavy ry papa. Tia ny fetra tanteraka izy. Fa marina nefa raha ikena fangatahany. To tsy mety manaiky le tsy nysaiko a. De iny mihitsy ve? Ka raha iny moa ny tiany. De inona ny azontsika atao eo? Ny fitiavana ny ery papa, indrindra rehefa tena samy tia ohatr'izao, sarotra ravana.
fa ilavy tena mino hoe tia mioto le zalahy iny. Ka raha tsy tiany ve nandany fotoana anakaty izy. Zaho aloha mahita hoe mifankatiro zareo e. Ka mety hoe ny fananantsika fotsiny no tadiavina lainako. Zany ndray nge zao ny fikan'ireny mibandibandy tanora amin'izao reny e. Mody manadala vehivavy mpanankarena de avy eo elany rehefa azony izay tadiavina. Lasa lavitra be kosa ny sain'ny papa e. Nefa tomba bandy milamaina inge raha fahitako azy iny e. Aiza lesona lalan'la zay ao an-tsainy a. Tsy hain'la raha reny le atao hoe sakamana avokoa. Rehefa hijery izay mety ho vokany ihany papa de mba jero ihany koa ny any zanako avavy a. Tena raha izao no mitohy mety ho ratsy izy ty a. Ho ratsy ahoana le ty? Nyeny mioty ka. Ranomasy ve no hoanina aritra ela ary papa? Aza miteniteny foana letsy a. Anga moramora zany amin'lahy. Ka ekeo mifangatany de milamina io e. Ory papa. Ninne. Marary fo ange mioty e. Saingy anao ndray ve moa no atoran'izany? Papa, aza ampitomboina tsony reny ratra fa mampalahelo izy e. Toa. Fa ilavy mihevitra fa asambatra azy mibandy iny e. Rehefa tafiditra eo izy de iseo ny aratsiniko tsoa amin'izay vao tena ho loza. Ny anio aloha papa atrehana. Ny avy zany a. Iny mbola tsy fantatra izay iseo. Tapao ny hevitra papa fa sao anenina. Eny e. Tiako ny zanako ary tena tiako. Tsy maninona fa aleo zany andefitra e. Fa zao kosa. Hoe ahoana papa? Tsy amelako iny raha mampijaly ny zanako ary tena ataoko malala ny anarako mihitsy. Dina zany no ataotsika ka. Satria mioty tsy mety mianao atsika ka inoko hoe raha le tsy manjary iny mandondonao aminy mety mba hamoyana izy. De aiza nefa no ahitana an'iny? Fa ngahy latsy polisy e. Tadiavy lesy fa zavatra tsisy dikan'izany ve tsy ho hainy lahy. Papa tiako. Andao aloha tsika androso de any no miresaka tsara e. Zalahy reto koa tsisy resahana. Ka raha tsy mampanina se andao any anaty fiara sady akoho mangina tsisy mpanelingely. Mety zany e. Andao ary. Mampanelo se le zandro ka. Aza ny adalana papa ny jerena fa fitiavanareo e. Avoty izy rofetra mba miangavy. Za ngery tovy tsy hoe tsy tia azo tsony akory e. Fa nandiny tena fotsiny a. Eny e, fantatro mantsy fa ray monsieur Rafatro tsy ova amin'ny heviny zany mihitsy izy. Manary ery tovo. Tena laoko mangina toy izay ady amin'ny mpanan-karena. De ahoana zany mioty? Tena tiako tokoa mioty. Ary tena tiako izy. Ai, de andao ary anaingy tsika. Anaingy ahoana? Fa andeha ho aiza tsika? Ho any an-tranoko. Matohatra iny andany fotoana nandeha taty lavitra be taty a. De misy antony a. Zavao tsara aloha ry tovo a. Nanaiky ny fiarahanareo papa e. Sarobidy aminy mantsy ny zanany vavy iny. Na de maditra sy bebe loha aza indraindray. Marina hoe. Eno a. Ela be zany fa andao anaingy tsika e. Andray toizana andresaka. Zay izy rofetra. Noho zanako vavy izay tiako sy mamikindrindry eto an-tany de loferiko ny ampoko. Eny tompoko. Zany fitiavan-tena n'le rangahy ty marina. Oka aloha zay papa. No mito ny jerentsika. Ka zao satria mihitsy tsy mety hamoy anay mihitsy a. De inonay hoe seno afaka hiditra ao. Ka andana re makao e. Ry varavarana farany ry mihevitra misy azy. Eny ary. Lasa ary. Fa de le ty mihitsy moa zany no izy e.
toa hoe resy zany tsika ao anatrehany. Tena tsy faly amin'ilay zalahy ty mihitsy ny saiko rotova. Marina e. Oka aloha zay ry papa, inona ary ty? Ka raha izy ihany moa no tiany zanakareo, akory atao? Ho hitantsika eo ny toyany e. Mutya! Ode! Voay rehefa hifetra ihany ane ty e. Fetra? Mutya! Tena feo any fetrany. Mutya o! Voay re azafady e. Fetra ihany ane ty e. Tena feo any fetrany. Inona ko no ataony ety? Tena fetra mihitsy. Fetra, fantaiza foana ianao. Mioty. Amin'izay tena azafady kia. Tsy nampoiziko ohatran'izao ndrita ty. Azafady kia malala any a. Ty tena loatra ianao. Tsy noeritreretinao akory izay mety ho fahoriako. Fa nanina dia tsy nirarahina mihitsy ary fetra. Ary mioty a. Tsy hoe izany kosa fa natao ohatrany mety ho toy ny fiarahantsika. Tena tiako ny indrindra mioty e. Ary tena sarobidy amiko. Ka maninona ary ny anjoko ny tsy mba niraisinao mihitsy e. Satria tiako mba samy andiny tena aloha sika. Ry mioty a. Efa nanaiky ny fiarahantsika ihany ane dadanareo e. Raha tsy zany ve afaka akaty ohatran'izao? Marina hoe ry fetra. Ianao a? Andray, misaotra azy. Tena nalahelo be an'ilany ny ata ty ry fetra e. Ao rehefa efa tonga e. Ao, faofao amin'izay aloha ny ranomaso. Zay. Jereo ange le endrika nahafatifaty kely iny lasa simba an'le alahelo e. Ary tao lasa nenaheny indry izany ry mioty e. Fa ahoana? Ka efa hoe nalahelo an'lahako. Mahazaka vary tsy nohaniko fa tany aminao foana ny saiko. Fetra. Ahoana ki? Aza ilosanao tsony a. Eny e. Sanatria ki izany. Aina ny fetra ny antsika ary malala. Misaotra lesy a. Sambatra manana anao. Araiza ry zareo? Ao amin'ny efitra fandraisam-bahinao izy mianaka. Andao any azy? Andao ariko. Ao tantanako malalako. Efa zavatsara ve mioty a? Aie, hita ny papa amin'izao moako. Tsara kosa zaniko. Fa zao tokoa mioty a. Hoe ahoana ry papa? Tsy zany fa mba te hampitandrina andry fotsiny amin'ity rezam-pitiavany ity e. Tsy azoko ny tiany papa ho tenenina. Zao ry mioty a. Rehefa mity olona ky zanako dia aza mity amin'ny fo be loatra fa mba eno ihany ny fibaiko ny saina. Tsy azoko. Mijery le fiarahanareo sy fetra mantsy dia toa tsy nizoketo sady fa tsy aharitra le izy a. Papa? Mioty a. Bandy ane iny e. Ka ho vehivavy indray ary ve ny vadiko ry papa? Fa zavy moa ny teny hoe vehivavy vadiny e. Mioty a.
betsaka neny lehilahy tsara e. Ie, fa izy ny tiako. Mbola tanora fanahy loatra ndrika. Tsy alova aky miaraka amin'ny Kevin zanaka Raoul reny ohatra. Reny aheny mba mitovitovy le tamintsika. Ny eny sy amabika moa tsy lazaina intsony. Fetra ihany papa ny tiako ah. Efa izy ny safidiako ka ny ankoatran'izay dia tsy ilaiko. Are papa fa andehaka? Fa ho aiza indry e? Andeho any amin'ny fetra. Eny are, fa hono tokoa. Zao papa. Papa moa tena tia. Mazava ho azy olon'oty a. Ko raha tsy tiako ve ny zanako vavy hanoro izay masoso izay mety aminy ahy e? Ay, dia keo ary ny safidiko e. Papa o? Raha tia hita ho sambatra ianao dia avelosa izy fetra hiaraka. Ok, manaiky aho. Fa hono tokoa ary mioty. Mba lazalazao foy amiko hoe mombamomba ny mibandana ampiovany tampoka teo iny. Ny inona mombamomba azy moa zany mahaliana ny papa? Ny asa, ny fianarana vita, ny ray aman-dreny, ny sinsisa e. Fa ataon'ny papa inona nefa zany e? Ohatray rery zanako. Fa izy ary ndry zany. Olona ovadiana ve dia tsy tokony fantatra izay mombamomba anazy e? Raha mba fantatra moro papa. Eny e. Kanefa moa na hoelana ho aingana dia tsy maintsy ho fantatra ho ihany zany. Fa manino indriny tsy miteny e? Sa mbola tsy nanontany? Sao dia mba diso fiatoraka kosa ary ty zanako ty e? Fa tsy ampiovany hevitry papa nefa ny fahafantarana an'izany. Tsy azoko. Etan papa. Ninona e? Mampalahelo kely ny ry papa ny tantara ny fetra iny e. Mampalahelo ahoana ki? Efa kamboty izy ry papa. Maninona tsara? Kamboty? Entry papa. Eny e, lalam-pianana daholo zany aty ah. Ka raha amiko tsy olana. Tena mila lova be zany ray aman-dreniny. Za indray papa. Ka marina kosa zaniko. Sa betsaka mipandova? Izy rerika. Tsara kosa zaniko. Saingy malahelo anefa milazanao ry papa fa ny amin'inona? Ny amin'ity fahatsopana tena nahazo anao. Azy hitarina lavabe tsony ny resaka ary mioty a izay tianao ambara tenenina. Olona sahirana izy ry papa. Sahirana? Eny e. Sahirana kely izy. Ay. Tsy mba nena tao anatin'izany fahasambarana izany fa voakely dia efa tsisy ray aman-dreny. Tsy mba nandalo fianarana firy ihany koa. Ry lanitro. Fa mivazivazy amiko ve ianao ty ry mioty a? Tena marina izany ry papa. Saingy tsy manakana ny fitiavako azy zany. Efa tsy fitiavana tsony kosa angambany ianao fa fitserany e. Saingy ianao akory tsy nateraka ny hitsetra. Mioty a. Fa sao dia mba tsy zanako ary ianao e. Ka tsy papa ihany ve ny tokony alalan'izany e? Aza vela mielaka anao tsony ty tanako ty ry mioty a. Marina e. Fa dia inona loatra rety nazo an'ity zanako ty e? Ka tiako loatra izy ry papa. Tena tiako. Zay indray ianao a. Ty tena zazadala. Fotamatory. Nosoratany Akora Vosetra. Novidon'ny olo miajanirina. Vantsoa. Miaraka tamin'ny Arliva. Lemek. Tainanao tenaina. Ary Ritsy.